Miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Tompolasy tombovavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mialoha ny tena nomboana izany dia manasanao anaraka ireo lohatenim-baovao. Misy mizana tsindrinila ao anatin'ny fampiarana ny didina avoaka amin'ny tsy fahafahana manatanteraka hetsika. Taorian'ny ny Valomartsa hoy ny ambasador'ny Madagasikara tany Senegal teo aloha Parena Auguste. Didijadona kosa hoy Charles Hilaire Solohery alina tao anatin'ny fandarina l'invité du jour ny ataon'ny fitondram-panjakana izay mandrara ny fanaovana hetsika saingy afaka manatanteraka izany ireo anatin'ny fitondrana. Androany tao Atsiranana nanao hetsika ny fanamariana ny Valomartsa ny CSANR tany an-toerana nefa kosa norarana ny hetsika izay saika ataon'ny solombahoaka Mohamed Ahmad tao ampasim-befena Rivatsinanana omaly zoma folo Martsa. Fitiavan-tenan'izao fitondram-panjakana izao ny tsy fametrahana ny fitsinjaram-pahefana teny izy ka mahatonga ny fahavoazana raha-toe-karena eto amin'ny firenena. Hoy Sitendra Andrena Solinaiko androany tany feny Rivatsinanana raha nanohy ny miavatoro famotehana tanteraka ny firenena ny fibodona ny fahefana sy ny fibodona ny teti-golam-panjakana ho tantan'olona iray na roa hoy hatrany Sitendra Andrena Solinaiko izay nanamafy tao anatin'ny miavatoro tao feny Rivatsinanana io afa-tsy mipetraka eto Madagasikara ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Lehilahy iray roa amin'ny 20 taona no novonoin'ireo tompontrano nipetrahany tao Manoro ary nalaina ny taovany toy ny orona sy ny sofina ary ny maso sy ny lela raha nitatra nataon'ny Zandarmaria Atsinanana. Tsy hafa ihany koa fa dadatoan'io lehilahy io ihany no atodony kotrika ny famonoana azy raha nitatitra azo hatrany ary efa voasambotra tao anatin'izany ny olona 5 izay voaroa tamin'ny tirara ity. Nibata ny medaly volamena tamin'ny taranja judo Squad Junior Laura Rasoanev tao Tunisie omaly nandritra ny fifananana Open African Tunisie izay tanterahana any an-toerana. Izy no izany no malagasy laharana fahenina manery antany eo amin'ny Squad Junior amin'izay taranja judo izay. Azo kosa resika dia hiaraka amin'ny ora anaraka ny tsaro fantatra mikasika ny mety ho toetry ny andro. Tokolasy tokovavy no entiko arabananao any tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary ho fantaritsika ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alatsy ny afaka pitso alatsinainy. Atao anatin'ny roa andro manaraka dia saika ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa ivadibadika kosa nefa izay toetry ny andro izay raha hoan'ny afoatany mety ahitana rotsakorana izy ny alatsinainy. Andao ary ho fantaritsika izay toetry ny andro izay raha hoan'ny rapitso lahady hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny avotany manokana no hanomboantsika azy dia saika efa nimbiasa andrahoana sy masoandro izy toy izay ihany koa ny any fianaratsy fa ahitana andian-drahoana matevina ny ato antsirana anato. Zay ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoan'ny avotany fianaratsy fa raha hitantsika amin'izao ny an'ny nosy be any dia saika anorana tandrifin-drahona izy ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Mahajanga, Toamasina ary Toliarany raha toka anorana tandrifin-drahona ny ato Sainte Marie ato. Raha ny maripana anjarentsika manaraka dia tazana any Fianarantsoa ny maripana ambany-drindra izay manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary ny ato Mahajanga ato kosa no ahitantsika ny maripana ambony-drindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Toy izay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alatsy fa andao ary ho fantaritsika manaraka indray hoe toy ny ahoana kosa ny mety ho toetry ny andro raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy ho fantaritsika hatrany ary izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha hoan'ny avotany hatrany no hanomboantsika azy dia ahitana rotsakorana izy mila mioasika noho izany amin'ny ary orana raha ivoaka ny trano dia toy izay ihany koa ny any Fianarantsoa fa ahitana orana tandrifin-drahona kosa ny any Antsiranana sy Sainte Marie. Zay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ho an'ireo faritra manaraka ireo fa raha ho an'ny nosy be tsika dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drahona nosy be ka vinavinaina manodidina ny 14 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika efa nimbiasa andrahoana sy masoandro ny any Mahajanga sy Toamasina ary Toliarany. Raha ny maripana ambany-drindra dia tazantsika
antsika ho an'ny fianarantsoa ny maripana ambandrindra izay manodidina ny 5 ka hatramin'ny 4 degré celsius ary ny any Toliara kosa no ahitantsika ny maripana ambondrindra izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 12 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho an'ny afaka piso alatsinainy. Ranomasoandro kosa ho an'ny afoatany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary hiletika amin'ny 9 ariva. Ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ary veloma tsopoko. Mialoha ny tena idirana amin'ny antsiprian'ny vaovao dia iverenantsika ho arahana vetivety ireo lohateny. Misy mizana tsindrinila ao anatin'ny fampiarana ny didina avoaka amin'ny tsy fahafahana manatanteraka hetsika taorian'ny valomartsa hoy ny ambasador'ny Madagasikara tany Senegal teo aloha Paraina Auguste. Didijadona kosa hoy Charles Hilaire Soloery alina tao anatin'ny fandarina l'invité du jour ny ataon'ny fitondram-panjakana izay mandrara ny fanaovana hetsika saingy afaka manatanteraka izany ireo anatin'ny fitondrana. Androany tao Atsiranana nanao hetsika ny fanamariana ny valomartsa ny CSANR tany an-toerana nefa kosa norarana ny hetsika izay saika ataon'ny solombahoaka Mohamed Ahmad tao ampasim-befena Rivatsinanana omaly zoma 10 martsa. Fitiavan-tenan'izao fitondram-panjakana izao ny tsy fametrahana ny fitsinjaram-pahefana teny izy ka mahatonga ny fahavoazana raha-toe-karena eto amin'ny firenena hoy Sitendra Andrenasolinaiko androany tany feny Rivatsinanana raha nanohy ny miavatoro famotehana tanteraka ny firenena ny fibodona ny fahefana sy ny fibodona ny teti-bolam-panjakana ho tantan'olona iray na roa hoy hatrany Sitendra Andrenasolinaiko izay nanamafy tao anatin'ny miavatoro tao feny Rivatsinanana io afa-tsy mipetraka eto Madagasikara ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Lehilahy iray roa amin'ny 20 taona no novonoin'ireo tompontrano nipetrahany tao Manoro ary nalaina ny taovany toy ny orona sy ny sofina ary ny maso sy ny lela raha nitatra nataon'ny zandarmaria Atsinanana. Tsy hafa ihany koa fa dadatoan'io lehilahy io ihany no atoton'ny-kotrika ny famonoana azy raha nitatitra azo hatrany ary efa voasambotra tao anatin'izany ny olona 5 izay voaroa tamin'ny tirara ity. Nibata ny medaly volamena tamin'ny taranja judo Squad Junior i Laura Rasoanev tao Tunisie omaly nandritra ny fifananana Open African Tunisie izay tanterahana any an-toerana. Izy noho izany no malagasy laharana fahenina manery tany eo amin'ny Squad Junior amin'izay taranja judo izay. Eo amin'ny vaovao mikasika ny fiainam-pirenena avy hatrany ary no hanboantsika ny fotoana amin'ity alina ity miteraka tsy filaminana eto amin'ny firenena ny fanaovana mizana tsindrinila amin'ny fanapa-kevitra raisina momba ny fanakanana ny fanatanterahana hetsika taorian'ny valomartsa lasa teo hoy Paraina Auguste izay ambasador'ny Madagasikara ny asa tany Senegal teo aloha. Rehefa misy ny fepetra raisina tokony ho an'ny rehetra izany raha nambarany fa manjary mampisy ny ayay. Mbola tsy fantatra ihany koa aza hoy Paraina Auguste na ateny avy amin'ny filoham-pirenena na tsy ny didy izay navoaka saingy mila amboarina anatsara endrika amin'ny fomba kandida amin'ny mbola kandida ny Andry Rajoelina amin'ny fividianana filoham-pirenena ho avy eo. Hita taratra mantsy hoy ity ambasador'ny Madagasikara teo aloha ity fa tsy voafeny ny filoham-pirenena ny olony hoy Charles Hilaire Soloery ary nanamafy ihany koa ity mpanao politika ity tao anatin'ny fandarana l'invité du jour alina fa didijadona sy tsy fanarahana lalàna velona no misy eto amin'ny firenena. Androany dia mbola natanteraka ny fanamariana ny andron'ny vehivavy moa ny CSANR tao Antsiranana. Andeo rahantsika ny antsiprian'izay hoentiny miendrika zavatra tsima. Mbola afaka nanatanteraka ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy na ny andro ny valomartsa androany ny vehivavy tao amin'ny faritany Antsiranana izay notarian'ny CSANR tany an-toerana na dia nisy aza noty navoaka ny ministerany atitany ny 7 martsa 2024 lasa teo fa foana avokoa ny fanatanterahana hetsika famorian'olona manerana ny Madagasikara ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy ankoatra ny hetsika tamin'ny alarobia valomartsa lasa teo. Fampahafantarana izay efa nalefa tamin'ireo prefecture sy lehibe ny distrika ary ny gouvernoura rehetra manerana ny nosy. Ny zotram-pilaminana ary tsy nisy sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'io hetsika androany io tao Antsiranana raha ireo sary izay miparitaka amin'ny tambazotra serasera Facebook.
Omany nefa tao Ampasimbe feno ariva Tsinanana no sakanana ny hetsika izay saika ataon'ny solombavam-bahoaka Mohamad Ahmad ary nisy ireo mpitandro ny filaminana izay tonga nanakana ny fametrahana ny lampiazo tany an-toerana raha ny nambarana ny solombavam-bahoaka io Omar Zuma Folomartsa. Ho an'ny Parena Auguste, ambasadorn'i Madagasikara tany Senegal teo aloha, mahatonga tsy filaminana ny fanaovana mizana tsindrinila amin'ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena. Izay manko le tsy mety le ataontsika hoe 2 poids 2 mesures raha misy fepetra raisina dia ho an'ny rehetrarehetra zay. Dia satria efa niteny teo ny misy tany omaly hoe vita zay fa tsy misy azo atao fony dia raha moatry sasany manao sakanany fa misy kosa ny manao sy sakanany izay le mahatonga sy filaminana eto amintsika ary mampanana haia amin'ilay zavatra iseho zany amin'ny propagandy amin'izao pré-campagne moa surtout zany ny tena problème zany hoe misy mahafaka manao misy sy mahazo manao fa misy zavatra ohatran'izao dia tena manahirana fa hita le tamin'ny toerana visivisy maromaro dia tsy mahazo manao solony ireo amin'ny 11 mars nefa atao misy manao ihany ny sasany. Efa didijadona sy tsy fanarahana lalana velona kosa hoy Charles Hilaire Solohery tao amin'ny fandaharana l'invité du jour Omar Zuma Folomartsa ny fanakanana ny hetsika ataony ny antoko hafa ivelan'ny fitondrana io. Maninona no manao 2 poids 2 mesures aloha ny force sy ny préfet misy avela manao misy tsy avela manao na tsy miteny ary ny mpitondra fanjakana zay manao fitetezam-paritra hoe fidio dia ny discours sy ny zavatra ataony dia efa makany amin'izany tsy voatery foana hoe fidio akory ho an'ny olona mpanao didijadona dia izay zavatra marina dia tsy legalina aminy. Izany hoe izay olona mba handehany eo hevitra nefa lazaina sy tatatatana voany amin'ny préambule ny resaka démocratie. Ianao afaka manao fa ny hafa tsisy avelanao. Efa karazana dictature zany amiko. Efa tsy fanarahana ny lalàna velona zany amiko. Iteraka atezerana ka ho tonga amin'ny fikorontanana nefa raha mitohy izao tsy fampitoviana ny olona mikasa hanao hetsika izao hoy ny Parena Auguste. Ka io le mahatonga ataontsika hoe crispation. Mas crispation tsy misy apaisement zany. Raha tokony izy zany dia tokony tadiavina ity hoe fitoniana ity. Raha ohatra kisakanana le izy dia ho an'ny rehetrarehetra. Zay ihany mahatonga ny fitoniana. Zany daona hoe mahatonga le hoe ilaigna ihany ny fampiresaka ny mpanao ny mpitondra sy ny mpanohitra satria izao zany misy zavatra sy ampy le hoe crispation teneniko teo zany tena hoe manahirana be io zany amin'ny alohan'ny élection ohatran'izao hoe misy zany hoe ohatran'ny hoe zahay ny mitondra dia zay ho ataonay. Anaratsendrika ny filoham-pirenena izao fanapahan-kevitra izao hoy Parena Auguste raha tena baiko avy aminy tokoa. Sy fantatra raha tena avy amin'ny président io na misy manao excès de zèle koa ny sasana ty ambadika ty le pisolelaky te iseho tena hoe zany tena manohana n'ity fitondrana ty mazary nefa le izy nefa sy voafeny président le olo zany raha izany tena marina sy voafeny le olo dia mazary manimba ny endriky ny président ary mitariky korotana dia tokony mba mieritreritra any ny mpitondra fa indrindra andremo atao président satria ianao anegny ho candidat ianao hoe candidat fa io sasany manao tatrakena io sy candidat io ko amboary ihany ny momba mba asarasara endrika anao. Ankoatra ny hetsika Valomartsa tao an-tsiranana androany moa afaka nanatanteraka ny hetsika atao manakara ihany koa ny CSANR androany ihany koa nidina atao toliary nanatanteraka fitsidihana ny filohan'ny repoblika. Fa voaososy ny demokrasia na ara-politika na ara-ekonomika ary izay no mahatonga ny fahasahiranana tsy mbola nisy atao anatin'ny 20 taona hoy sy teny Randrena Soloniaiko tao Feny Ariva Tsinanana androany
famitehana ny firenena ny fibodona ny fahefana sy ny teti-bolam-panjakana ho tantan'olo tokana na roa ho iatrany ny somamahoaka ny toliara voalohany ny antso ny analalahana ny vidin'ny lavanila sy ny fiotazana ny lavanila anisava ihany koa isiteny randrena solony aiko tanteraka tao feneriva tsinanana moa androany ny miavatory natao ny siteny randrena solony aiko aratsika ihany koa ny antsiprian'izay tsy ny ambahamba isiteny randrena solony aiko androany ny laza fa voaososy ny fahalalana ara-toekarena sy ara-politika eto Madagasikara tsy tafapetraka araka ny tokony ho izy hoy izy io fahalalana io na dia isan'ny nananaovana fitondram-panjakana fanamby azy ambarako eto androany mahasolobabam-bahoakahy somary voahosihosy ny demokrasia na ara-politika na ara-ekonomika ary izay indrindra no mahatonga izao fahasahiranana mbola tsy nisy tao anatin'ny roapolo taona tompolasy tokovavy be loatra ho ity solombavamboaka ity ny fehezana tiany izao fitondrana tao izao tafiditra ao anatin'izany ho isiteny randriana solony aiko ny tsy finiavana ametraka ny tena fitsinjaram-pahefana mba ahafana mahazo ny tombontsoa manokana io tsy fametrana ny fitsinjaram-pahefana io nefa ho ity solombavamboaka ity no miteraka ny fahatrana ara-toekarena amin'izao fotoana izao ny olo mitovitovy taona amo dia mbola tsy miaina tao anatin'izany décentralisation izany na isika na ny vote an'io renan'io dia tsy miaina ao anatin'izany zany tompolasy tompovavy no mahatonga fahoriana satria hatsany amin'ny resaka ekonomika dia centralisena izany zavatra zany fefa misy dalaparenana azo ananovana zany ina ny antony tsy ananovana an'io moa amiko famotehana tanteraka nyty firenena ity ny fibodona fahefana ny fibodona ny budget-panjakana ho gerevan'olona ray na roa tompolasy tompovavy isan'ny lasibatra amin'ny tsy fisiny fitsinjaram-pahefana ny sehitry ny lavanilina hoy siteny randrena solony aiko olo tokana ao anatin'ny fitondrana hoy izy no mibaiko sy mahazo tombotsoa amin'izany tsy norarahina ihany koa ny fitarainana sy fitakinana ataon'olombo afidy manoana sy tsy manoana ny fitondrana tao amin'ny afaritra sava amin'ny fanalalana io sehatry ny lavanilina io raha nanambarany ity solombavamboaka ity nandritra ny fionany tamin'ny ben'ny tanàna tany antoerana ary nampisehoana ihany koa io taratasy fangatahana io ny olombo afidy rehetra ny sava nanao sonina angataka mba tsy hamerana ny fiotazana lavanilina olo Antananarivo any zay tsy mahay lavanilina olo Antananarivo any zay tsy mahay lavanilina izy tompolasy no manapa-kevitra miseho mahay lavanilina amin'ny daty zao no hanovana fiotazana lavanilina mety vezany sady tsy mety izany indrindra tompolasy tompovavy no nijoroana eto androany zaho sy teny randrena solony aiko tompolasy tompovavy dia olona avy any Toliara tsy misy afantarako lavanilina mana sa tsy mana ka iza ny olona hasahilaza zay tsy mipetraka amin'ny tany lavanilina ka hanapaketro izahay zao dia mahay lavanilina vany zay zavatra zay izany no ijoroka eto androany ary ambalako ho fatapoko ho fatapirenena ho eno fitondram-panjakana atao malalaka ny fivarotana sy fiotazana an'io lavanilina io tompolasy tompovavy
mila fikatsana ny tombontsoan'olo tokany ihany koa ny mahatonga ny lalana rehetra simba amin'izao fotoana izao hoy ihany isiteny Randriana Soloniaiko. Namerena indray ankoatra ny efa ananaovan'io fanambaran'io tany Kongo fa efa tamin'ny taona 1770 nisy fanamboarana lalana mirefy 2.3 kilometatra no efa nifamezivezena tamin'izany fotoana izany. No amarinina ihany koa fa amin'izao fotoana izao tsy misy intsony na 10 kilometatra aza amin'ny lalana ka tsy potika. Saika simba avokoa ny lalana rehetra manerana Madagasikara hoy ity solombavambahoaka ity. Nanamafy moa isy teny Randriana Soloniaiko tany Fenoarivo Atsinanana. Androany fa mbola tsy fotoana ny ilazana ny maha-kandida filoham-pirenena azy zao na tsy fa ny fianonan'ny marary ny vahoaka no tena atao ahafana mamolavola ny drafitrasa-pampandrosoana. Ho avy tsy ela hoy izy ny ilazana ny fanapahan-keviny farany. Androany tao Fenoarivo Atsinanana no nanao ny miavatory isy teny Randriana Soloniaiko. Fen'olona ny toerana nanatanterahany isy teny Randriana Soloniaiko ity miavatoro atao Fenoarivo Atsinanana ity ka nisy ireo tsy tafiditra fa tany atokotany. Misy ray mpianakavia fanahoda be ny zafiny tsy nahavolo ekolazy de voroko tsy afaka nianatra satria tsy maintsy handoa ekolazy izy ka rehefa tsy nandoa ekolazy izy voroka le zany. Taorina ny kabarin'isy teny Randriana Soloniaiko miaino ny etaetan'ireo mponina tao an-toerana ity solombavambahoaka ny Toliara voalohany ity. Solombavambahoaka miisa 5 izy ireo no tonga tao Fenoarivo Atsinanana io ka tao anatin'ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina, Mohamady Amady, Jaosera Irené ary ny solombavambahoaka ny Voemar Edizar. Eo amin'ny vaovao mikasika ny fampianarana kosa indray tokony tady vahaolana maharitra ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fitondram-panjakana foibe manoloana ny olona ny vazim-pianarana mba tsy teraka korontana tahaka izay nitranga teny votovorona ho ny fanambarana nataon'ny syndicat ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra na ny CSS. Efa hita mantsy fa tsy voafehy hoy izy ny digitalisation ka antony hitadiavana izay vahaolana izay satria tsy fanekem-pononana didy tsy azo ivalozana ihany koa izay digitalisation izay ka terena tsy maintsy atao. Tsy azo ekena intsony ihany koa hoy ny CSS ny vahaolana vonjy-tavanandro izay aroso satria lasa ny mpianatra trano lasivatra ka lasa simba de fananana sy maratra tsy fidiny amin'ny fifandonana amin'ny mpitandro ny filaminana no io tsy fifehezana ny digitalisation io. Rariny sy itsiny ho ihany ny CSS ny fitakina ny zon'ireo mpianatra mba hahafahan'izy ireo miaina ao anatin'ny tontolo milamina mendrika ho an'ny antsona hoe toeram-ponenana ny mpianatra ny université sy isitrahan'izy ireo vazim-pianarana ara-potoana tsy misy mpanga ihany koa. Manameloka ny etraketraka sy ny korontana ary ny fioara-pefy manoloana io zava-mitranga eny amin'ny université ny polytechnique eny votovorona io nefa ny syndicat ny mpampianatra eny anivon'ny université raha io fanambarana navoakan'izy ireo io hatrany. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray tsy sy mpampiasa vola lehibe ho say hampiasa vola ireo mpandrara eto Madagasikara raha mbola mitohy ny antsojay ataon'ny fanjakana eo amin'ny lafiny araketra sy ny fanamarinana izany raha ny nambara ny mpahay ary Hugues Radjanson. Hemotra foana ihany koa hoy izy hatramin'ny mpampiasa vola vahiny avy any ivelany raha tsy mipetraka ny filaminana eto Madagasikara. Diso laharam-pamiana araka izany ny fanjakana raha nametraka ny rizateny-dalàna mahakasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara izay voalaza fa iantohana ny fampitoviana lenta ny mpampiasa vola avy any ivelany sy ny avy eto an-toerana ho ihany Hugues Radjanson raha ny politika ho an'ny fampiasam-bola aza tsy mipetraka akory. Atao anatin'ny filan-kevitra minisitra ny alakamisy lasa teo moa no nandaniana ny volavolana rizanteny-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Andry Rabesotra sy miendrika Razafitra Tsima. Efa tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ny fenitra takin'ny ny vanim-potoana ankehitriny ny lalàna mifehy ny fampiasam-bola teo aloha izay nolanina tamin'ny taona 7 sy 20 raha ny fanazavan'ny ministeran'ny varotra. Nisy araka izany volavolana rizanteny-dalàna izay nolanina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo mahakasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Ny antohana ny fampitoviana lenta ireo mpampiasa vola teratany malagasy vahiny manoloana ny fampiasam-bola ataony no foto-kevitra ifantohan'ity rizanteny-dalàna ity. Eo ihany koa ny fampifanarahana lalàna lasitra amin'ny fampiasam-bola amin'ireo lalàna isan-tsehatra misy eto Madagasikara raha ny fanazavana.
tsy tokony lalàna no napetraka mialoha mahakasika ny tontolo ny fampiasam-bola eto Madagasikara ho ny mpahaiary Hugues Johnson fa ny politika ifehezana ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena. Raha ny lalàna ny alefanao aloha ny zavatra voalohany ao an-tsain'ny mpandrarady hoe ahoana ny tsy hiarany ahoana ny afahako tsy hiarany lalàna io zay foana le izy fa raha politika le izy de hoe tia ny vina de ahoana ny afahako manatratra le vina zay ny mpandrara fa raha ohatra ny lalàna napetraka voalohany de izy hoe ahoana ny afahako miala amin'ny lalàna io anome volandria ay ataoko an'izao zay ny fandeha. Raha mbola mitony nefa ny antson'izay atao amin'ny mpampiasa vola teto Madagasikara tsy aomby mihitsy ny famporisihana ny fampiasam-bola eto anatiny ho ny mpahaiary Hugues Johnson. Eto amintsika ny mahatonga ny malagasy tsy mampiasa volany le resaka ory havamanana de aveo le tsindry ataon'ny mpitaketra de aveo le ohatra hoe manafatra entana izy de tsindry ataon'ny douane sy ny karazany any kely le izy no zany zany le fandranona politika le eritreretina de zao hoe any am'le politika ekonomika mihitsy no apetraky ny olona zay ampiasa vola eto Madagasikara miresaka amin'ny fanjakana hoe raha mamoaka 15 milliards d'ariary ohatra zany le olona tianao amikarana eto Madagasikara manana zay vola zay izy na hoe ny banky vonany anome vola azy de tsy tokony anaovana antsy izy hoe taizana ahitana ny vola. Miankina amin'ny filaminana eto amin'ny firenena manokana ihany koa hoy Hugues Johnson ny fiantsona ny mpampiasa vola avy any ivelany hoe eto Madagasikara. Ny fisintomana ny investisseur étranger ny hoe misy filaminana eto Madagasikara zany hoe ny vatan'olombelona ny vatan'ny orinasa ny ohatrany hoe filaminantsainan'ireo olona ireo zany ny zava-dehibe fa tsy hoe nietra amboarina ny any ny zava-dehibe de zay ny filaminam-bahoaka ny filaminantsainan'ny olona zay mampiasa vola de aiza aloha zay zany ny politika tokony avoaka zay vao miresaka am'izay hoe rehefa tena fa voatandro tsara zany ny filaminana voatandro tsara ny lalàna momba amin'ny banky sy ny karazan'ireo. Ny fampidiniana hatramin'ny taona 2024 niaraka tamin'ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ny mpiara-miombana antoka teknika sy arabola ny mpamatsy vola toy ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona Europeanina ary tapaka teo anivon'ny voamerany CRDA na ny commission de réforme sur les droits des affaires ary fanodiniana teo anivon'ny filan-kevitra ny gouvernement ny volavolana rijaten-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Nankatoavy ny filan-kevitra minisitra izay notanterahana ny 6 martsa teo avy eo ny volavolana rijaten-dalàna mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Natao ametrahana tontolo mahasarika ireo mpampiasa vola na ny avy eto an-toerana na avy any ivelany ary arovan'izay fampiasam-bola ataon'izy ireo izay io volavolana rijaten-dalàna vaovao io. Ny fandefasan'io rijaten-dalàna io iny amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna dia ny anteny miran-dolona sy ny anteny miram-pirenena araka izany no dingana manaraka. Fa mbola mafana ny fifandraisana eo amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny vahoaka ny Toliarana dia efa tsy ny eo natao anatin'ny fotoana ela azy hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany tany Toliara. Tsy manadino ny vahoaka ny Toliara raha teo ny filoham-pirenena mivady fa tonga anampy azy ireo amin'izao fahasahiranana noho ny fandalovany rivo-doza izao hiatrany ny filoham-pireneny atao anatin'ny lahateny izay nataony tany Toliara tapin-tanàna androany. Maro ihany koa ny foto-drafitrasa efa nositrahany Toliara hoy ny filoha ary mbola maro no apetraka saingy asa vonjimaiky no atao amin'izao fandalovana izao ho fanarenana ny mponina noho ny fandalovany rivo-doza Fredy Faranteo. Ny Antsipriana vaovao avy hatrany. Natomboka ny filoham-pirenena mivady niaraka amin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta sasasasany tamin'ny fizarana sakafo masaka ny fandalovany tao Toliara androany. Tafiditra ao anatin'ny asa fanarenana ny Toliara no antondriany an-toerana no ny fandalovany rivo-doza Fredy Faranteo ho ny filoham-pirenena fa tsy hanao fety. Noho ny rivo-doza zay nanao tapitolo zany hoe verina indray dia tonga eto zahay miaraka amin'ny ramatovadiko no izary dia tonga ty izay mifampizary
ny manta sy ny masaka. Tsy tonga ty anao fety izay fa tonga ty amonjy anareo izay, ary amin'ny andro sy tena sarotra miafatarana sy ny atana tena namana andro rajoelona sy raha matovadiny dia namanareo tianareo mitsinjo anareo ary mpampivarana ny zavatra soso ny tsara aminareo. Tsy manadino antoliara ihany koa ny filohampirenena na dia tsy nandalo tany an-toerana tao anatin'ny fotoana elaela azy ho ny filoha Androany nandritra ny fandraisany fitenenana. Mbola afty mifamala raha teo no misy eo amin'ny vahoaka ny Toliara sy Andry Rajoelina raha ny nambarany. Tsy miova i Toliara makatia ny président Toliara ary Toliara koa dia tia ny président Toliara. Omaly, mianio, miapitso dia lasiny ny andro ratsy. Ny andro ratsy zany tsy maharitra. Ohatran'ny niaizina ihany io tsy maharitra zany niaizina zany, tsy maintsy resy ny hazavana ny aizina. Marina zany tsy marina. Zany hoe fotoan-tsaritra zay nandalo teo iny dia fotoana ny fanarenana izao. Noho izany betsaka ny asa ho ataontsika, arenitsika zay simba ary indrindra ahoritsika izay tokony ahorina satria mendrika foto-drafitrasa tsara, mendrika foto-drafitrasa maharitra ny amponina sy ny vahoaka ny Toliara. Ankoatra ny fizarana fanampina ara-tsakafo moa dia ho avy manon-karampitsy ihany koa ny fitaovana sy kojakoja ilaina ao an-tokantrano ho zaraina amin'ireo fianakaviana tena sahirana. Isy ihany koa ny fiarabe miisa 10 efa niainga eto Antananarivo ho ny filoha hitondra fitaovana ilaina amin'ny fianarana izay ho zaraina ao Toliara sy ny manodidina. Fa misy ny tsy fidivikevitra eny an-kianja manoloana ny olana amin'ny fizarana ireo fanampiana ka lasa miteraka ny disadisa ho ny talen'ny vakoka sy ny fitantanana eo anivon'ny birao mahaleo tena misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC. Ampy ho an'ireo trabona ny fanampiana izay alefa noho izy ireny efa mifanaraka amin'ny isan'ny trabona raha ny fanamarina nataony ho talem-pitantanio hatrany. Nolazainy ihany koa fa mbola misy ny fanaraha-maso miaraka amin'ny fiadidina ny Repoblika atao mandritra izay fizarana ny fanampiana izay. Raha niseho tany Toliara ny 7 Martsa lasa teo dia nisaviritaka tsy nanaiky ny fandaminana ireo trabona ary nitaky ny izarana mivantana ny fanampiana ateriny ireo tsara sitrapo amin'ny toerana misy ny trabona. Mikaela Andrianjaka sy Faneva Ravelo Manantsoa. Niteraka saviritaka tamin'ireo trabona tao amin'ny kianja mitafy ny Tsenenge tao Toliara ny talata 7 Martsa lasa teo ny fizarana fanampiana izay nataony fikambanana sy teny tao an-toerana noho ny filazan'ireo trabona izay nomena ny fanampiana fa misy ny katrana trano amin'ny fizaran'ireo fanampiana. Nilaza ireo trabona tamin'io fotoana io fa tsy mahatoky ny fitsinjarana ataon'ny BNGRC. Raha ny tapaka io birao mahaleo tena misahana loza voajanahary io mantsy andrahoana aloha ireo fanampiana izay vao zaraina saingy tsy nanaiky izany ireo mponina fa zaraina avy hatrany ny fanampiana izay omena ary tsy nanaiky ny fitantanana nataony teo anivon'ny BNGRC. Fa misy problème kely zany ny eto raha ohatra hoe ketrehina masaka misy ny minina misy ny tsy minina eto amin'ity toerana ty. Azo tsy haiko hoe atao kiantrano no mahatonga an'io fa misy parking minina misy parking tsy minina. Tsy naharesy ny fifandirana tamin'ireo trabona tamin'ny fotoana io ny avy amin'ny point focal BNGRC tany an-toerana ary nanaiky ny izarana manta ny vary indray avy eo. Araka ny fandaminana moa zany dia andramona zany ny tena mpanao azy masaky mizara eto kanefa rehefa nagnotania le olo mizara manta dia tsaratsara zany tonga ditsika nanday azy reto mizara azy fa tena sarotra aminay zany ny mifanaraka amin'reto olo marobe reto fa avelao zay vary aminay avao mandramonay fa zara manta. Mifantoka any atsimo nosy avokoa mantsy ny fanampiana rehetra ankehitriny ary vao niherinandro lasa teo no nandefasana 570 taona ho fanampiana azy ireo ary mandray an-tanana ny fizarana ireo olona trabona nafindra toerana no mahazo ny fanampiana ho ny Generaly Gabriel Ramanantsoa. Tsy voatery ho fanodikodinana ny fanampiana no miseho ho ny talemsahana ny vakoka sy ny fitantanana eo anivon'ny BNGRC. Mety ny tsy fidivikevitra eo amin'ny mpisehatra ny fotony no mitarika olana hoy izy. Za mahita zany tsy dia hoe fanodikodinana misy fa tsy fidivikevitra an'ireo mpitantana azy any fotony mandritra le fizarana
misy araka le teneniko teo misy olona mety hoe tsy tokony azo a misy olona tokony azo a dia izay le nisy an'ireo tompona andraikitra maro rehefa voatanisako teo ny ministera ny mponina ny BNGRC miaraka amin'ireo solon-tena-mpanjakana any toerana no mandamina an'izay rehetrarehetra zay fa tsy maintsy misy foana izay disadisa kely. Miainga amin'ny antotanisa no ahafahana mitsinjara ny fanampiana any amin'ny faritra. Ho an'ny Toliara, fanampiana milanja 570 taona nalefa tany an-toerana. 70 taona mahery kosa nalefa amin'ireo faritra ny aina tao anatin'ny rivo-doza. Mifandraika amin'izay vaovao amin'ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy izay hatrany tafiakatra hatrany amin'ny 80 tapitrisa ariary ny total bid ny fahampitena tamin'ny hotely iray tao Mananjary izay miorina tsy lavitry ny ranomasina vokatry ny fandalovan'izay rivo-doza Fredy tany an-toerana izay raha ny fandiadiana izay natao tamin'ireo mpandrara tany an-toerana. Tsy ho tafaverina amin'ny laona nefa ny endriky ny trano teo aloha vokatry ny tsy fahafahana amindrana ny vola amin'ny banky anarenana ny fodravitrasa ho ihany izy ireo. Hatramin'ny androany moa dia manamboatra ny simba rehetra tamin'ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza iny ireo olon-tsotra rava-fananana tao Mananjary. Ndeha rahantsika ny Antsipriany vaovao. Mbola miaina tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana ireo mponina ao Mananjary. 12 andro taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy tany an-toerana raha ny nambarin'ireo mponina. Voamafy ny tanàna ary na misy aza ny fanarenana miaina ao anatin'ny tsy fananana vola ihany koa ireo mponina. Ho an'ireo mpandrara misehatra amin'ny tontolon'ny fandraisam-bahiny, efatra any amin'ny 80 tapitrisa ariary ny faty antoka noho ny fahampitehan'ny foto-drafitrasa. Mety mbola mihoatra aza izany hoy ireo mpandrara ireo ary mbola misedra olana amin'ny fitadiavana ny vola ahafahana miatrika ny fanarenana ireo mpandrara. Io moa zany isamberasy mampaza fa rehefa pasatrena passagena cyclone ohatrany na i banque zay miasa miaraka aminao tsy dia mahatoky loatra ny vola raha resaka tely ka hitako manano sarotra ihany ny fanarenana fa tsy mety ezana izy kosa atao zay fitadiavana fanampiana rehetrarehetra avy amina namany avy amina olo sarasako na olona andalo tato aza la hitan'io fa mety malahelo izy dia mba manampy réhabilitation nandalo basiray raha voatateraky samy mirasaka nahita izy tafarigny raha vanity Fredy raiky mandeha ka hitako manano sarotra olona ihany fanarenana ary na i président zany nandalo taty nahita hoe voamafy zany tanànany Mananjary manontolo ka misy an'izany zany tsisy raha fahotely zay tsy dia hoe hotely ka farany kely fa mba antonotony sahazan'izay maha-région Mananjary zay. Ao anatin'ny fanarenana avokoa amin'izao ireo mponina ao Mananjary ireo. Mafy ihany koa ny fiatrena ny rivo-doza Fredy ho an'ireo miasa amin'ny sehatry ny haino aman-jery tao Mananjary eo. Na dia teo aza ny fiomanana, nisy ny fahampitehan'ny fitaovana hoy izy ireo. Ny entana tavela tato a somary hoe natabatra sy ny sisa mbola nahitana fahampitena sy fanadiovana maromaro noho izay hoe rosakorana be misy izay teo koa ny rivotra izay somary mafimafy mitondra fasika dia natonga ny fitaovana mbola ny simba hatramin'izao mbola anatin'ny faninarenana satria rehefa tapitra ny cyclone na tapitra ny rivo-doza mbola misy ny rosakorana dia ny fitaovana vaovao izay zao fa intelo ny ovao fitaovana dia ny fitaovana vaovao mbola misy pasimbany hatramin'isika mizaka izao. Mbola tsy mifarana moa hatramin'ny androany ny fanarenana tao amin'ireo faharavana nadritra ny rivo-doza Fredy farany teo iny tao Mananjary. Nisy aza nefa ireo takaitra navelan'ny Batsiray izay mbola tsy niarina ihany koa saingy mbola nampiany Fredy ihany izany. Atao reny fandalovan'ny izay rivo-doza Fredy izay hatrany izay niatraika tamin'ny faritra Atsimo Andrefana dia nanome fanampiana ho an'ireo trabona ho Toliara ny fikambanana Espoir Sportif izay notarian'ny Serge Vital sy ny somam-bahoaka Nampany Marco Tsarady ho fanamaivana sy ny fahasahiranana n'ireo trabona dia nisy ny fanomezana vary dimigony izay natolotra tany an-toerana araka izay fanadihadiana noentiny Retana Eva any Toliara izay. Nomena ho an'ny mpianatra eny manday ny 520 gony tamin'ireo 50 gony natolotry ny fikambanana Espoir Sportif androany. Tsy mbola mipetraka ny vahaolana maharitra hiatrehana ny loza voajanahary hoy ny solombavam-bahoaka Nampany Marco Tsarady nandritra fanolorana ny fanampiny io. Raha tsika mahafantatra moa ny loza nandalo tamin'ny région Atsimo Andrefana province Toliara Ray Manontolo amin'ny maha zanaky Toliaranay rahalahy
teraka teto miaina teto ary be teto dia tsy hay ny mijery fotsiny amin'ny fahoriana mahazo ireo longotsika tsabony. Izay no nanosika anay rahalahy midodododo tonga eto Toliara hitondra izay voatsirambony tanana mba hoentina hanamaivanana ny fahasahiranan'ireo havana longo ato anatin'ny région Atsimo-Andrefana. Fanamavanana ny fahasahiranany Trabona no nanomezana ny fanampiana raha ny nambara ny filoha nanorona ny Fondation Espoir Sportive. Amiko manoko moa zany tsika fa sy voavaha ny olona raha misy filatsahanorana misy cyclone mandalo misy vahaolana maharitsy izay mo tsy mipetraka. Araka ny tatra navoaka ny BNGRC miisa 5,9 ireo Trabona vokatry ny rivodoza Fredy tany amin'ny faritry Menabe sy Atsimo-Andrefana. Eo amin'ny vaovao mikasika ny tsy fandriampahalemana kosa indray manay ny arava maina ny hetsika atao amin'ny famongarana ireo paka ankeriny any Ambatondrazaka ny solombabahoaka any an-toerana Fidèle Razara-Pierre raha ny nambarany tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny alakamisy 9 Martsa lasa teo. Mitovy ireo mpitandro ny filaminana mamonjy olona manao fanamiana mitampiadina izay manapoka basy mialoha ny tena atongavana amin'ny toerana anaovana ny fifandonana ka mampilefa ireo tena dahalo no ataony mpitandro ny filaminana ny tifitra ireo dahalo ireo hiatrany ity solombabahoaka ity. Mampametra-panontaniana ihany koa hoe ity solombabahoaka ity ny manakana ny mpitandro ny filaminana tsy ampiasa ireo olona tratra ho fitaovana hitadiavana ny toerana misy ireo pakankeriny fa avy hatrany dia tifirina. Tamin'ny alarobia lasa teo moa no nivoaka ny filazana fikarohana lehilahy iray izay ambara fa ambadika amin'ny fakanankeriny ao mora ranokrom. Mandeha hoarantsika ny Cyprien vaovao. Olona misy savalo treto izay voalaza fa pakankeriny no lavo ny bala ny mpitandro filaminana hatramin'ny alarobia alina teo nadritra ny hetsika sava ao arato tao mora ranokrom distrika Ambatondrazaka. Efa nisy ihany koa ny famoahany groupement d'appui de la police judiciaire Talotra Mangoro anaran'olona ao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fakanankeriny any an-toerana. Tsy mazava ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana mahakasika ny fitifirana ireo olona voalaza fa tompon'antoka amin'ny raharaha fakanankeriny ireo hoy ny solombavam-bahoaka Ambatondrazaka Fidèle Razara-Pierre tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny alakamisy 9 Martsa lasa teo. Tsy misy proof manamarina mantsy fa tena ireo voatifitra ireo no tena pakankeriny raha ny nambarany ihany. Tena rasaigna mahazo dia hoe misy toerana mihitsy hiafenan'ireo ao. Sinary zany manakana loatry ireo olona efa tratra ireo no natao fitaovana anankiray ahafahana miditra any amin'ilay toerana. Sa ve zany vonony reto mba hampitsoka an'ilay ary hoe miala daholo laisa ny aravao le camp. Fa masika amin'ny fanjakana zao amin'ilay kidnapping dia reny zany natao sorona dia ny ambony zany madidio anatin'izy. Mampametra-panontaniana ihany koa ity solombavam-bahoaka ity ny tsy anaovan'ireo mpitandro filaminana fitaovana ireo olona tratra ireo hikarohana ny toerana misy ireo olona nalaina ankeriny sy hanory ny toerana misy azy ireo fa avy hatrany dia notifirina. Mametraka amin'ity fomba fiasan'ny mpitandro filaminana ity ny solombavam-bahoaka. Mana zany androany fa rava-maina ny hetsika tao ho an'ilay kidnapping. Satria mitovy amin'ilay mpitandro filaminana mandeha mamonjy hoe misy fandravana zany misy fanafiana amin'ny tapedina amina toerana anankiray. Tafahantsy polisy na tafahantsy gendarme le olona tratra n'le fanafiana amin'ny toerana fanafiana amin'ny tapedina. Miala avy aty amin'ny toerana misy anazy zany le mpitandro filaminana. 1 kilomètre miala an'le toerana na 750 mètres miala an'le toerana zany hoe sy tonga amin'le toerana misy an'le fanafiana amin'ny tapedina. Dina ny ataon'le mpitandro filaminana apokany basy pa. Inona ny tiana tokavana amin'izay? Ohatrany hoe ndany lasa mitsoka fa tonga izay dia mitsoka le mpanafika tonga eo amin'ilay toerana amin'izay le mpitandro filaminana dia ohatrany le mijery film reny ianao le mpanafika efa lasa mitsoka vao tonga mpitandro filaminana tonga eo amin'ilay toerana dia tsisy ny ninona tratra eo. Mety misy araka izany ny firaisana tsy kombakomba na tena fatahora ny mpitandro filaminana mihitsy amin'izao raharaha famongorana fakanankeriny izao hoy ihany Fidèle Razara-Pierre. Tsy ray alehany zany anankiroa ny analizitsika ao anatin'izay na le mpitandro filaminana matahotra an'ilay affrontement amin'ilay mpanafika amin'ny tambasy eo sao dia maty na naman'le manafika ao dia asaina mitsoka mihitsy mba tsy ho voasambo satria lasa hifamono amin'le namany eo izy. Zay ihany tsy somakafakana ankoatran'izay.
Efa nisy ny mpitandro filaminana miisa 300 nalefanao ny sava ao arato izay fanapa-kevitra ndraisy ny fanjakana entina mingorana ny asa fakanankerina ny Morarano Krom ny 14 febroary lasa teo izay fandrombona ny zandarmaria-pirenena sy ny polisy-pirenena ary ny tafika malagasy amin'izao. Ny fitsidiana nataon'ny filohampirenena tany Morarano Krom ny 14 febroary lasa teo no efa nanambara afametraka drafitra vaovao iadina amin'ny fakanankery ny fitondram-panjakana. Hatramin'ny androany nefa 15 andro taoriny nakanankery ny olona 3 mianada tao Morarano Krom ny 14 febroary lasa teo fakanankery ny seho 9 andro taoriny ny fidina ny filohampirenena tany Morarano Krom io. Mbola tsy hita sy tsy mbola tafaverina amin'ny fianakaviany ireo olona 3 ireo. Notakin'ireo mpakankery ny vola 200 tapitrisa ariary moa ny fianakaviany ireo olona ireo ary efa intelo ihany koa io fianakaviany io no niara ny fakanankeriny. Fa lehilahy iray 12 taona kosa no niara-ny alatra taova tao Manjakandriana ao anatin'ny distrikany Mahanoro zoma 3 martsa lasa teo raha ny tatitra ny zandarmaria-pirenena any amin'ny faritra Tsinanana. Ny fizahana nataon'ny mpitsabo no nanamarinana io alatra taova natao tamin'io ary efa voasambotra moa ny olona 5 izay nanatanteraka ny asa ratsy. Tsy mbola hita kosa hatramin'izao ireo taova izay nesorina tamin'io lehilahy io hoy ny mpitandro ny filaminana ary nambaran'ireo olona nanatanteraka ny asa ratsy fa misy mividy izany ndeha hoaratsika ny fandiadina izay hoetsy ny lanto malala saondra ny rinina izay Real TV any Tomasina. Ny maso, ny lela, ny sofina no nesorina tamin'ity raim-pianakaviana iray 12 taona ity tamin'ny fotoana nanaovan'ireo olon-dratsy ny asa ratsiny raha ny tatra nataon'ny mpitsabo nandritra ny fizahana natao tamin'ny razana raha ny nambarany zandarmaria-pirenena ao amin'ny vondrom-tobim-pileovan'ny zandarmaria-pirenena ao Atsinanana. Tsy iza ihany koa no nahavita ny asa ratsy fa ny dadatoan'io lehilahy io ihany no naniraka olona tamin'izany. Mbola ny tompon'ny trano nipetrahan'io raim-pianakaviana io ihany koa nefa no nanatanteraka izany ankoatra ny olona 3 izay nanampy azy mivady ireo. Dia tato amin'ny tranon'izy mivady reto misy fianakaviana ihany izy io. Dia nidiran'izy 3 mirahalahy araka ny fanasan'izy mivady ihany hakany ny taova ny olona zay nipetraka taminazy ireo dia tia moa zany no tena nanala n'le taova dia izy mirahalahy reto no nitazony. Dia raha ny constatation nataon'ny docteur sur place dia tsy tao zany ny maso tsy hita ihany koa ny lela tsy hita ihany koa ny sofina dia ny orona koa ny tapahany dia rehefa natao moa zany ny descente dia izy mivady ny tratra voalohany. Tsy ekena ny fiesika mifanohitra amin'ny fomba mahamalagasy indrindra ny fangalarana taova tahaka izao hoy ny zandarmaria-pirenena. Raha fahinana ny fanazavana zareo tato hoe ohatrany hoe misy mividy hono ka dia mampitandrina tanteraka zany izahay ato amin'ny gendarmerie izay ataony hoe solon-tena mpanjakana ihany koa fa zany fihetsika tsy mahamalagasy zany dia toerinay ary dia fongorina hatramin'ny fakany ary tsy amelanay zay mbola maneritreritra ny varotra ny taovana malagasy mitovy aminao ihany zavatra tsy azo eritreretana saina mihitsy hoe olombelona samy olombelona amin'izao taonjato zao dia mihevitra fa ny maso sy ny taova amin'ny olona mitovy raha aminao mitovy ray fiaviana aminao no amidy. Mbola misy ny olona afaka roany amin'ny raharaha io raha ny tatry ny zandary hatrany. Fa ny olona tomponantoka nefa dia fahita daholo fa mbola anatin'ny fikaroana antsika zao mbola misy koa moa zany secret de l'enquête le olona fianakaviany zareo mivady ihany le olona mipetraka ao tranony ihany izy io no niaran'io fangalarana taova eo no nifiraisany tsonkombakomba amin'izay reto. Efa nalevina ny razana izay efa simba raha ny tatra azo hatrany. Vaovao mifandraiky amin'ny fiarina kosa indray manamafy tany ny fampiasana zezika simika hoy ireo mpitantana tetikasa raha toka tsy mifanaraka amin'ny habean'ny tanimbary ny fatra ny zezika ampiasaina tokony mifanaraka amin'ny dozy ampiasaina amin'ny tany izay ambolena vary noho izany ny zezika ampiasaina raha ny fanamariana nomeny ireo mpitantana tetikasa ireo. Tsapa io olana io hoy ny tantsaha ka nanaraka ny teknika fampiofanana fampiasana ny zezika simika atao amin'ny commune ny Ranomafana anatin'ny distrikany Brickaville izy ireo ny alakamisy lasa teo Nambina Ravelo Arson no nanao ny fandiadina mahakasika izay.
tokony ho 520 kilao ny zezika sulfate d'ammonium ampiasaina amin'ny tanimbary 1 hektara hoy ireo mpampiofana avy amin'ny tetikasa papri. Raha vao mihoatra fotsiny ny fampiasana azy efa miteraka ny fahasimbany ny nofotany hoy Rakoto Arsan Armand nandritra ny fiofanana ireo tantsaha tao amin'ny commune Ranomafana distrika ny Brickaville. Betsaka ny resaka mandeha betsaka ataontsika hoe efa malaza be zany le manamafy tany ny zezika simika satria manamafy tany tokoa izy raha ohatra ka tsy mifanaraka ny amin'ny fatra tokony ilaina no atao. Raha ny tokony ho izy zany dia tokony hanaraka an'le dozy na le fatra tokony ampiasaina ihany no ampiasaina dia lanin'le zavamaniry le zezika natao dia tsy manimba tany. Fa raha ohatra ka mihoatra n'le fatra tokony ampiasaina zany mazava ho azy fa tavelagny agnatin'ny nofotany zany le zezika fa tsy lany tsy voatrokan'le zavamaniry. Nahitana fiovana hoy ireo mpamboly ny fampiasana zezika, nahitana fitombona ihany koa ny vokabary. Tavoly sareka zay na de vary tapavata 10 kilô nefafy tsy mahazo 10 gony aby vokatra le. Fa le fa nampiasa teknika zany zay de nampiasa zezika de tegna nitombo be le vokatra. Misy fiovana. Misy fiovana betsaka noho ny teo aloha. Taloha zay zany de volo saritaka raha mba rehefa 2 volana zegny vao ambotana de tam'izao zay ary nampiasa teknika de na dia vary rekapoka aza de efa matafita amin'ny tany foloara. Mbola isany koa ny tetikasa iarana amin'ny ministera ny fambolena hoentina mikarana ny masimboly. Efa miparitaka izy am'izao satria misy tetikasa mbola ho avy zay iarahana amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana koa zay manangona an'ireo mpamboly vary tsotra. Misy ny atao mpamokatra masimboly, misy ny mpamokatra tsotra zany dia anisan'ny zaranan'le vokatra vaovao koa zany zaranan'le zezika. Zany hoe raha zato ry zareo am'izao satria le tatsampampiofana manana 10 ara isaky ny tatsampampiofana de miampy 10 ara koa ho an'le tatsahatsotra 100 miaraka amin'le tatsampampiofana. Zareo ihany le tany zany efandra zareo fa ny fampiarana miaraka aminay zany no na ny vokatra zany efa ho andry zareo tantsaha ihany. Manodidina ny 4 hatramin'ny 5 taona isan-taona isaky ny mpamboly ny vokabary vokariny ireo tantsaha-mpamboly vary ny taona 2024. Hatreto tsy mbola tratra ny tanjona raha toa ka 7 taona isan-taona ny tanjona tratrariny. Tao Ranomafana no nanatanterahana ny fampiofanana ireo tantsaha ampiasa io zezika simika io ny alakamisy lasa teo. Indray mbava amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa indray voaositra ho fahenina maneran-tany amin'ny taranja judo junior Irasoanaivo Razafy Alain Laura teratany malagasy 7 taona rehefa nandray anjara tamin'ny fifaninanana Open African de Tunis eo amin'ny taranja judo atao ao Tunisie nanomboka ny 9 martsa lasa teo. Azony ny medaly volamena omaly rehefa nandresy ny teratany lutaniana omaly ariva. Mbola hiatrika ny taranja senior ihany koa i Laura amin'ny 20 martsa ho avy izao izy izay any teratany malagasy tokana mandray anjara amin'ny fifaninanana Open African amin'izao ary mbola ho any amin'ny Open African d'Alger ihany koa ny tenany ny 19 hatramin'ny 20 martsa ho avy izao. Ny antsipriany vavao avy hatrany hoetiny Nambina Ravelo Arsan. Anatin'ny hafaliana no nandraisan'ny Madagasikara ny fandresena izay azony Laura omaly. Nentin'ny Laura ody ny medaille volamena voalohany ao anatin'ny fifaninanana Open Africa de Tunis Junior teo amin'ny taranja judo. 7 taona Irasoanaivo Razafy Alain Laura ary tafiditra tao anatin'ireo sokazy vehivavy latsaky ny 70 kilao. Resiny tao anatin'ny lalao famaranana ny mpilalao avy ao Lituanie izay efa nitana ny laharana fahaenina maneran-tany. Lasa ny Laura no izany io laharana fahaenina maneran-tany amin'ny taranja judo junior latsaky ny 70 kilao io.
Faly tena faly amin'ny vokatra satria tena faly satria tsisy coach tamin'ity dia izay vao tsy nisy coach izay nanaovako judo dia faly afa afaka ansaina irery dia hita eo manaraka. Tsy dia misy hoe fanomanana be na ray volana be nikotrana be fa ataoko hoe mijanona ho constante ça depuis les championnats d'Afrique depuis efa elaela ihany dia mikotrana foana dia tonga ho azy ny vokatra satria tsy misy hoe mikotrana mafy be indray mandeha fa mikotrana foana matetika dia tsara foana ny entraînement. Tany amin'ny lalao ampahefadalana no laviny Laura i Algérie ary mbola nomontsany ihany koa ny Égyptienne efa vice-championne tamin'ny judo tamin'ny lalao manasadalana ary izao nahazo ny medaly volamena izao ny lalao famaranana. I Laura irery no teratany malagasy mandray anjara amin'ity fifaninanana Open Africain de Tunis ity ary ao amin'ny taranja junior nisy azy izay niatrika ny fifanisanana omaly 10 martsa. Misa 770 ireo mandray anjara amin'ny fifaninanana judo ity avy amin'ny firenena misy 120 maneran-tany. Ho an'ny omaly ny anjarany sokady junior izay nandraisan'ny Madagasikara anjara ary Laura izay ekipan'ny Saint-Michel no nitarika izany ary izao nahazona vokatra tsara izao ny afara tamin'ny medaly volamena. Efa nisy koa ny anjaran'ireo sokady kade ny 7 marsa lasa teo ary mbola nitoy androany ho an'ny senior ny 12 martsa kosa ny famaranana ny fifaninanana Open Africain de Tunis. 7 taona moa i Laura unibatany medaly volamena io ary nahazo toerana tsara ihany koa. Mbola andray anjara amin'ny Open d'Algérie ihany koa i Laura amin'ny 12 hatramin'ny 7 martsa ho avy izao any Algérie ary mbola ny sokady junior sy senior ihany no atrehiny amin'izany. Azo kosa risika dia hiditra amin'ny pejitoka. Avahintsika amin'ny TL ity Ramatoa Rojiniana Randrianary Malala avy amin'ny MPE miarabanao tompo. Miarabanao namana totsika be faritra dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Ny MPE izay fantatra moa amin'ny fikarakarana fampiofanana ho an'ny piopy metrovina indray ny ataontsika hoe ny vague manaraka zany sy ny hetsika manaraka izay hoentin'ny MPE. Izany indrindra tojo efa tsindrindona teny tokantrano angamba amin'izao fotoana izao amin'ny fahafantarana indray indrindra ho an'ireo izay misehatra ao anatin'ny fiompiana hoe koviana indray no isin'ny fampiofanana eo amin'ny MPE nanisany dia tonga indray ity ny fampiofanana manaraka izay tongatsika amin'ny 17 ny volana martsa ho avy izao amin'ny alalan'ny fiompiana tantely ho an'ny eto Antananarivo no resako aloha satria isy fiofanana roa izay ho atao amin'ny ity volana ity ho an'ny Antananarivo ny iray ary ho an'ny Toamasina ihany koa ny anankiray. Ho an'ny eto Antananarivo izany araka ny efa nolazaiko teo ny 17 ny volana marsa no anomboantsika azy amin'ny alalan'ny fiompiana tantely. Ny 20 ny volana marsa kosa no anatanterahasika ny fiofanana ho an'ny akoho gasy izay efa noavaosiny izy io fa tsy toy ny fiompiana akoho gasy hatramin'izay. Ny 22 ny volana marsa no anatanterahana ny fiofanana fiompiana kisoa. Ny 24 ny volana martsa kosa no anaovana ny fiofanana ho an'ny poule pondeuse na ireo antsointsika hoe akoho panatody lava. Ny 25 ny volana martsa no anatanterahana ny fiofanana ho an'ny poulet de chair na ny akoho fakana nofo ary ny 24 sy ny 15 ny volana aprily kosa no anatanterahana ny fiofanana ho an'ny fiompiana trondro eto Antananarivo izay izany hoe tanterahana eny amin'ny MPE nanisana 10 alariary monja ny sara-piofanana efa tafiditra ao anatin'izay ny sakafo atoandro efa tsy mitondra intsony ny piofana satria isan'ny manahirana ny piofana ny mbola fitadiavana toerana indray andehanana isakafona dia mba hialana amin'izay fahasahiranan'izay dia efa tafiditra ao anatin'ny sakafo atoandro. Misy ihany koa ny attestation sy ny boky teknika izay zaraina maimaimpona tafiditra ao anatin'izay 10 alariary izay. Amin'ny fitoresa sasany no anomboan'ny fiofanana ary tsy tapitra raha tsy amin'ny 10 arivo. Izay no an'ny eto Antananarivo fa ho an'ny Toamasina kosa indray dia ny 27 ny volana martsa no anatanterahana ny fiofanana ho an'ny fiompiana akoho gasy. Ny 30 ny volana martsa kosa ho an'ny fiompiana trondro ary ny 13 ny volana martsa ho an'ny poulet de chair na ny akoho fakana nofo. Ny an'ny Toamasina kosa indray dia tsy ho azontsika maraina be hiditra amin'ny fitoresa
kosany fa manomboka amin'ny 7 ary natao mirary dia mirary satria dia 3 alina monja ny saka-piofanana amin'izany ao amin'ny Sacré-Cœur ao Antanambao 5 moa no anatanterantsika an'izay fiofanana any Tomasina izay. Tomasina sy Antananarivo aloha ny sitraka ity hetsika manaraka izay karakarainareo ity fa mety hanao ahoana ny fizotran'izay le fampiofanana izay ary mety hitovy ihany koa ve ny atrika hoe ny fizotran'izay zany na ny lesona ny fampiofanana omena andreo. Mazava ho azy fa mitovy ny lesona omena tsy asiana tombo sy ala fa izay omena ny Antananarivo ihany no omena ny Toamasina ihany koa ho velabelagana amin'ny atsipiriana ao anatin'ireo adiny 5 raha jerena zany ny fotoana fiofanana ao anatin'izay adiny 5 izay ny FDB rehetra mahakasika ny fiompiana amin'ireo sehatra tsirairay ireo zany ny tanjon'ny MPE dia rehefa vita ny fampiofanana atao dia afaka manangana avy hatrany fiompiana ireo mpiofana omena ao anatin'ny fiofanana arak'izany ny hoe toy ny ahoana ny fomba fananganana fiompiana anankiray raha ohatra ka voahiditra ao anatin'le sehatra mihitsy ho an'ireo hoe fa ao anatin'ny sehatra kosa dia atoka azy ireo mahakasika an'izay ny hoe inafo ny fepetra-takiana mba anahapenitra ny trano izay asiana n'ireo biby fiompy ireo ny mahakasika ny sakafo ihany koa sy ny fahasalamana hoe toy ny ahoana ny fanarahana ny fahasalamana ireo biby izay ompiana zany ary farany dia misy ihany koa ny fanorona ny fitantanana manomboka any amin'ny masokarena hatramin'ny vidin'ilay vokatra amidy zany mba tsy siny hoe fa tiantoka rehefa tonga any amin'izay hoe famoahana ny vokatra izay dia ankoatran'izay misy ihany koa ny fidinana ifotony atao amin'ny ohatra hoe fiompiana trondro fotsiny ohatra dia tena mandeha makany amin'ny toerana misy dobo mihitsy ireo mpiofana dia mijery hoe toy ny ahoana rehefa tena efa milomano tanteraka ao anatin'ilay sehatra ny fiompiana. Tsy azo ditsita rojo fa maro ny mpisehatra amin'izay hoe fampiofanana sy manome traikefa ny tantsaha zay mety inona ny mampiavaka ny MPE zany raha mihoatra amin'ireo sehatra hafa ireo. Voalohany indrindra aloha dia tsara fantatritsika rehetra ny tokantrano fa efa 20 taona izao no nisiany MPE izany hoe raha ohatra ka olombelona zany efa azo lazaina fa zokizokiny efa mety efa mananjanaka azy noho izany efa azo lazaina fa manana traikefa miavaka ny MPE raha oharina amin'ireo toeram-piofanana hafa izay traikefa ananan'ny MPE izay no entina hozaraina ao anatin'ny fiofanana ny ingénieur izay mampiofana ihany koa dia ingénieur manana fahaizana manokana ary efa nianatra teny anivon'ny ministera ny mahakasika ny fampiofanana olon-dehibe na ny ilay antsointsika amin'ny teny vahiny hoe ny andragogie dia ankoatran'izay ihany koa ny fampiofanana izay entin'ny MPE dia velabelahina tsirairay izany hoe omena amin'ny atsipiriany mihitsy zany ny ataoko hoe secret sy ny teknika rehetra izay ampahomby ny fiompiana izahay zany tsy manao an'le hoe somary tazominay aloha izay any amin'izay nareo mankaty aminay matetitetika na ohatran'izay fa tena hoe omen'ny MPE zato isanjato ifampizarany MPE amin'ireo mpiofana ao anatiny ny teknika rehetra tsara marihana fa maro amin'ireo mpiofana amin'ny MPE zao no efa hita mivelatra sy mivoatra be any amin'ny seha-piofanana tsirairay avy any. Efa lavalava rojo izay resantsika izay amin'ny tinana an'izay meko sekondra vitsivitsy ianao amin'ny tinana izay resaka izay. Eny ary efa maro be ny zavatra voalaza teo fa ny any aveko fotsiny angamba hampasahivoko ilay daty ho an'Antananarivo sy Toamasina amaranantsika ny fotoana ho an'eto Antananarivo ny 17 volana martsa no anatanterahana ny fiofanana ho an'ny fiompiana tantely ny 20 volana martsa kosa ho an'ny fiompiana akoho gasy 20 ny volana martsa no iofanana amin'ny fiompiana kisoa ny 14 ny volana martsa ho an'ny poule pondeuse na ny akoho panatodilava ny 18 ny volana martsa ho an'ny akoho fakananofo ary ny 14 sy ny 15 ny volana aprily ho an'ny fiompiana trondro ny Toamasina ny 17 ny volana martsa ho an'ny fiompiana akoho gasy ny 17 ny volana martsa ho an'ny fiompiana trondro ary ny 19 ny volana martsa ho an'ny poulet de chair dia lazaiko amintsika rehetra angamba ny laretarby izay efa misokatra ihany moa hafana mahazo ny MPE raha toka misy fanazavana fanampiny izay tianareo fantatra dia ny 033 12 416 60 sy ny 038 22 416 60 aza misalasala ihany koa mitsidika ny page Facebook ny MPE na ny malagasy professionnel de l'élevage. Misaotra ny rojo avy amin'ny MPE ihany koa ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao teto amin'ny Real TV Madagascar. Misaotra tompoko. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit.
et mental. Savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de l'édame pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. tapitra ihany koa ny fotoana ny fampalalambavao tamin'ity alina ity tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao na tranjery izany hatramin'ny farany ny rary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Il a été les marques à matin, ça c'est créa. Ça de 4K, l'AEB, ça de Mouraïta. Au soir à musique.